Ako ny fiarovam-pirenena. Fandarana manokana ho an'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena. Ako ny fiarovam-pirenena. Faly manolotra ny arabantsika rehetra piano indray ao anatin'ny fandarana ako ny fiarovam-pirenena ity. Fandarana iarahantsika amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena izay iarahantsika isaka ny aladaka izao. Koa asaina isika rehetra anaraka izany hatramin'ny farany. Ako ny fiarovam-pirenena. Ny sekolim-pirenena manamboninahitra lefitra ny tafika na ENSOA, École nationale sous-officier des armées ao Antsirabe, no resantsika mandritra ny fandarana ako ny fiarovam-pirenena anio. Nakalazana teny amin'ny sekoly ny voalohan'ny volana febroary andro ny manamboninahitra lefitra ho an'ny tafika malagasy. Nakalazana tany ihany koa ny fahenimpolo taona ny joroany. Ny voalohan'ny volana febroary taona 2024 no niorena ny sekolim-pirenena manamboninahitra lefitra ny tafika ao Antsirabe. Maro ny mainty molala ny sekoly ity izay mitana andraikitra ambony eo anivon'ny foloalinda. Anisan'izany ny ministry ny fiarovam-pirenena ny général Rakotongrina Richard sy ny lehibe ny tamazoron'ireo tafika ny général Saivelo Lala izay nanome voninahitra ny lanonana tany Antsirabe. Azo antoka ny sekoly satria mamokatra sy mamolavola manamboninahitra lefitra mendrika, manana fahalalana sy fahaiza manao takina amin'ny matompon'andraikitra azy ireo, hoy ny lehibe ny tamazoron'ireo tafika ny général Saivelo Lala. Azo antoka sy azo fondatsara ny sekoly satria afaka manana rehetra entina mikarana manamboninahitra lefitra mendrika. Manana ny fahalalana sy ny fahaiza-manao ary ny fahaiza-maina rehetra takina amin'ny matompon'andraikitra sy olom-pirenena vanina azy. Ireo manamboninahitra lefitra ny fanatita amin'ny sekoly ity dia miara-mila vontony adidy masina miandry azy ireo raha fiantoana ny mpiranirana sy ny fandefanemana no resahana. 80 taona ny orenana, 80 taona nanabeazana. Mitodika manokana aminareo tompon'andraikitra sy fanabe eto amin'ny sekolim-pirenena manamboninahitra lefitra amin'ny tafika ny tenako. Lanja miakatra ny fiainana, mila mivoatra sy manaraka ny fivarana ny sekoly. Efa ezaka lehibe ny vita hatreto amin'ny fanarahana ny fanatanterahana izay fampivoarana takiny ny fanisin-drafitra ny tafika. Taony fanatsarana ny voafantony fampianarana sy ny fampifanana. Taony fanatsarana ny tontolo rehetra manodidina ny fampianarana na ny fampitaovana izany na ny fotodrafitrasa. Taony fanatsarana ny kalitaon'ny mpampianatra. Mila mitohy anefa izany ezra izany raha tiana ho tsara kokoa hatrany ny kalitaon'ireo manamboninahitra lefitra vokarina eto amin'ity sekoly ity. Ny vina raha teo dia ny mba hahatonga ny sekoly havaka sy anana ny maizy azy raha fifanana sy fampianarana no resahana. Ka isan'ny tanjona lehibe vokatarina ao anatin'izany dia ny ahafahan'ny sekoly mivelatra amin'ny tanora teratany malagasy rehetra nanana vavy ary mivelatra tany ivelany ihany koa. Zavatra roaloha hatreto andriamato-ministra no isan'ny mbola sakana tsy mbola malavorary sy matateraka izany vina sy fambolezana dia ny fanatsarana ny tontolo akapoben'ny sekoly. Ao ihany koa ny fitapana amin'ny alalan'ny fampidirana tanora fitopana avy amin'ny sivily, zazalahy sy zazavavy mba tsy ho lasa danja amin'ireo sekoly manamboninahitra lefitra any ivelany ny sekolitsika. Raha mirameta no resahana. Koa izany no nipidinay manokana aminao andriamatoa ministra. Manana ny toerany maizy azy ny sekolim-pirenena manamboninahitra lefitra ny tafika na ny ENSOA Antsirabe ity, hoy ny ministry ny fiarovam-pirenena ny général Rakotongrina Richard, ka nisy ny toromarika sy afatra manokana ho an'ireo manamboninahitra lefitra rehetra manerana ny nosy. Ianareo manamboninahitra lefitra dia kitry farany tafika malagasy eo amin'ny fampitana ny iraka
amin'ireo miaramila andarana zay eo ambany fiadidinareo. Ianareo dia sady mpitarika no mpanabe no ray aman-dreny kanefa koa manelanelana amin'ireo miaramila andarana amin'ny hiraka zay manovina azy sy amin'ireo manamboninahitra zay manome ny hiraka zay atampiarahanareo. Tsy misy eran'izao tontolo zao tafika andresy na tsy misy manamboninahitra rehetra fa ianareo kosa no matanteraka ny paikady sy ny planina rehetra zay novolavolaina any amin'ireo état-major samihafa reo. Noho izany dia manana andraikitra ngeza be telo ny sous-officier na ianareo zay mikirakira sy miandraikitra amin'ireo tanora malagasy zay eo ambany tadidinareo. Manamboninahitra lefitra zay itsizy ihany koa ny tombotsoa ambony firenena manaja ny discipline. Izany no manamboninahitra lefitra eto anivon'ny tafika malagasy mba ho mpitatana mpitondra mpanabe ray aman-dreny mpitaratra ary modely ho an'ny miaramila zay andarana miaraka aminareo. Mety misy manao tsy mety fa tsy hoe misy manamboninahitra lefitra anankiray manao tsy mety dia ny tafika malagasy manontolo no fatsena amin'ny arifizality. Tsy mety zany satria eo manamboninahitra rehetra reo dia manao ny enso zavatra ao famerenana amin'ny mpanjam-palema. Ka noho izany dia tokony mieritreritra ihany ireo zay tia manaratsy ny tafika malagasy satria tsy mety zany. Koa noho izany dia makahery ianareo rehetrarehetra hijoratra any ary makatombo ny fitsipika amin'ny maha-miaramila. Ny sekoly ny manamboninahitra rehetra PDB reo mainty milady zay manaty fianarana tato amin'ity sekoly ity. Anisan'izany tenanay ary tokony andraikitra ambony na ny commande de gendarmerie zany na le bateau amiral secrétaire permanent la défense et la sécurité nationale na le bateau général de l'état-major de tafika nalo tamin'ity sekoly ity avokoa mahafantatra tsara mahafehy mety hoe asana manamboninahitra lefitra ary mahafantatra amin'ny sipriany ny iraka sy ny fomba fandrana ny manamboninahitra lefitra eto anivon'ny tafika malagasy. Noho izany dia mijoro ny fatikisana na feno ny sekoly ny manamboninahitra lefitra eto Antsirabe tapitra ny 10 taona lasa fa miditra kosa ny 10 taona vaovao. Miasarotra ny fanaovana ny asa miaramila satria miampitombo ihany koa ny fampiasana teknôlôjia irakiraina eo anivon'ny fiarovana. Noho izany isika dia mila manova ny fomba fijery ny fampianarana amin'ireo manamboninahitra lefitra. Mila manova ny fomba fijery eo amin'ny fomba fampiasana ny atao hoe manamboninahitra lefitra manoloana ny firakirana ny teknôlôjia, manoloana ny atao hoe fivoarana ny fomba fiady sy ny aiady eo amin'ny tafika rehetrarehetra iraisam-pirenena, manoloana ny ambana rehetrarehetra zay ambana vaovao eo anivon'ny firenena tsirairay avy. Ary hoatsika Madagasikara manokana moa marina raha tsy manana fahavalo mananontany mbatantsika kanefa tsika dia tsy maintsy miomana hatrany amin'ny ambana zay mety anahirana eo amin'ny fiandrianam-pirenensika. Mampijoro anareo hatrany ho manamboninahitra lefitra rehareny tafika malagasy ray manontolo rehareny vaoaka malagasy ary indrindrandrindra ho rehareny ny sekoly ny manamboninahitra lefitra zay mipetraka eto Antsirabe zay rehareny vakinakara. Araka ny voalaza tetsy ambony dia niorina ny voalohany volana febroary taona 2023 ny sekoly manana ny lanja ny fifanana sy ny fianarana azo amin'ity sekoly ity. Manazava ny ara-teknika ny komande ny ENSOA ny colonel Ratsara hevitra Andretsy Misetra. Ny fiofanana ato amin'ny sekoly aloha dia misy karazany anakoa mpiofana sy mpianatra. Ny mpiofana dia ireo zay manao ny formation continue na formation de perfectionnement ary ny mpianatra kosa dia ireo zay manao ny formation initiale. Rehefa mitenitsika hoe formation initiale tsy midika akory anefa izany fa efa mandray civile ny sekoly fa miaramila ihany zay efa mafeno ny fipetratakina no raisina hanao an'io formation initiale io. Ny fankalazana ny fetin'ny sekoly androany dia teo ambany fiain'Andriamatoa Generaly ministry ny fiarovam-pirenena sady ministry ny raharaham-bahiny misy olo-toerana. Nanatrika an'izany lanonana izany teto reo tompon'andraikitra ambony rehetra tamin'ny folo alin-da dia ny tafika sy ny gendarmerie izany. Tsindrina ihany koa eto fa 7,7 isanjato angamba anireo lehibe ny folo alin-da
dia ny lehibe ato amin'ny tafika sy ny gendarmerie ireo dia nandalo tato amin'ity sekoly ity daholo, nanovo fahaizana sy fahalalana tato amin'ity sekoly ity daholo. Dia ery lehibe ho an'ny sekoly ny fiverenan'izy ireo eto indray manome ny ohatra sy famporisiana an'ireo mpiofana mba hiezaka hatrany homendrika tokoa ny laharana entin'izy ireo amin'ny manamboninahitra lefitra azy, satria ny manamboninahitra lefitra no andry iankinan'ny tafika, izy no roy mampiray ny catégorie des officiers amin'ny catégorie ny militaire du rang. Zany mahatonga tafika rehetra eto ambonin'ny tany miteny hoe ny corps ny sous-officier no cheville ouvrière sy pilier ny armée. Nakalazaina teto amin'ny sekoly ny fahempolo taonan'ny ty sekoly ty, fahempolo taonan'ny baikona teto amin'ny sekoly, fahempolo taonan'ny nampiofanana sy nampianarana. Betsaka ny zavatra nalalovan'ny sekoly tao anatin'izay fahempolo taona zay. Ty sekoly ty dia findra toerana sy ny ovaovanarana arakaraky ny fitsokan'ny rivotra teto amin'ny firenena, na rivotra ara-tsosialy, na rivotra ara-ekonomika, na rivotra ara-politika, satria talohan'ny sekolim-pireneny manamboninahitra lefitry ny tafika azy dia efa sekolim-pireneny manamboninahitra lefitry ny tafy bahoaka izy. Zay le nahazatra ny rehetra fahiny ny hoe ENSOAP, École nationale des sous-officiers de l'armée populaire, tamin'ny nitsoka teto amintsika fa izany ny rivotra socialiste. Amin'izao fotoana izao ato amin'ny sekoly dia tsy misy aloha ny mpiofana andiany mivantana na ireo manao formation initiale, fa ny andiany manao formation continue zany dia misy BMP1 sy BMP2 ato. Miteny ao BMP1 BMP2 mety manantany tsy teo inona zany. Ny BMP1 BMP2 dia BMP aloha dia brevet militaire professionnel, ny S2 dia niveau zany reo manao BMP1 aloha dia afaka fotoana vitsindray dia manao BMP2 ny miaramila mba hampitombo ny fahaiza-manao sy ny fahaizana ary ny fahalalàn'izy ireo arakaraka ny adidy sy andraikitra ho akinina aminy. Ao ambadika izany teniko zany dia midika fa ny fiofanana eto amin'ny sekoly dia tsy natao velively akana galona sy akarana grady, fa natao aloha hanovozana fahalalàna, natao hanovozana fahaizana mba hanana manamboninahitra lefitra azo iankinana, omena adidy sy andraikitra ka ahatotoso zany araky ny tokony ho izy. Aoka tsy ho adino fa ny manamboninahitra lefitra dia kitro ifaharan'ny tafika, ary ny manamboninahitra lefitra no hazon-damosina mampijoro ny tafika, ka tsy izy tafika afaka hijoro amin'ny andraikitra sy ny adidy miandry azy dia ny fiarovana ny vahoaka sy ny fananany, ny fiarovana ny lalaam-panorenana sy ny sata republikanina, raha tsy manamboninahitra lefitra manana ny fahaiza-manao vontony adidy masina miandry azy. Izay irery ihany no antoka fa tena tandroka ary ny vozona tokoa ny tafika sy ny foloalindahy. Atreo ihany koa no mamarana ny fiarantsika androany, nisaotranareo ny haino hatramin'ny farany. Veloma tompo. Ako ny fiarovam-pirenena, fandarana manokana ho an'ny ministera ny fiarovam-pirenena. Ako ny fiarovam-pirenena.